Ngana ini di sana, kau lihat keluar di Swedia, orang yang kau dari Masjid Maria, sebesar kan, di luar sana kan, apa di sana kan apa sih? Apa sih yang sudah jaga? Sudah ada banyak match, di sana, betul betul di luar sana, di luar di, siap sudah kau dari Masjid Maria, sebesar kan, anak di sana kan apa sih? Apa sekarang sudah jaga? Anak sekarang mana? Di sana, kau dari Masjid Maria, kau juga. Eu tenho jogo, o canhão, A partida respondendo a Vete Pananka misi fandamina na Vete sika punya kaya pembat kapwa don fandamina nia bulan pemovna ekom joseja atau angka biapat jadi panultan lakwa kamen VPKT atau wajib jadi skor nia ikona ipapagamitan sa skor lakwa belum sampai ulwa mandapa kani Richel dan Famrana Iretwa ikona sa foundational haver kurai isika otong famuvna atong kaviok ni DPKT atau duat yang bermisi sunia ifanovana dari atau di peromonia ada nilai vekatsika. Au, selama lagi di tempat. Atau dari waktu itu zakat ya. Dan Maeno tisonoti vende ullani. Ati tuken makanta. Ati tuken makanta. Oh, Aleppo. Lalu harus kaya orang vete no ar
mivavaka isika vavaka tariny sony minosy mangirakely isika amin'ny anarany iray sy ny zanaka sy ny fanahy masina ombatsika mianakavy alely tompo ry kristianina havana mihazo fijaliana eo amin'ny kristianina dia manana toerana ambony ary maneho ny fahandaran'Andriamanitra hatramin'ny mandrakizay fa ny misteriny azo fijaliana no nataony famantarana ny famindrampony forariny raha maneho fanajana ampinoana ny azo fijaliana isika fa indrindra ity hazo fijaliana ity zay hajaina erany nosy ho famantarana ny GMJ Mada. Areo anilaneo ny ikona any Masiny Maria, sariny Masiny Maria. Ilazana fa tsy mahasaraka ny Masiny Maria ny asa-pamonjena no tanterahany Jesosy. Koa amin'izao fankalazana ataontsika izao dia mezaha ampifantoka ny saina ka amirapiratra mazava kokoa amintsika ny mistery ny hazo fijaliana ary ahafahantsika mandray ny hasina avy any. Oka isika ivava. Andriamanitro, noho niara-teo amin'izao tontolo izao ny zanakao mba ho any aminao dia nampiavana ny fianakavian'olombelona taminao. Ho atipazo maso izahay mpanomponao manandratra izao famantarana ny famonjena izao. Engane ahazo hoe avy aminao izahay dia hatondra ny azo fijaliana isanandro ary izotra amin'ny lalana torony evanjely ka ho sambatra ahazo ny kendrena any an-danitra indrindra rehefa ampia ny vavaka ataony Masiny Maria reninay. Amin'ny lalany Jesosy Kristy zanakao tomponay. Renay any an-danitra. Rahaba ry Maria feno soavana. Voninahitra ny ho an'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Rifo masin'i Jesosy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Zao ary dia ampidinina ny Lacroix dia atolotra ny reto amin'ny Teminera, solontenan'ny Anteminera sy ny diocèse avy any Antsirabe. Dia toy izay ihany koa ilay icône any Masina Maria. Atolory ny reto amin'ny Teminera sy ny diocèse ny Antsirabe. Dia ato amin'ny ilany ato ny diocèse eto Toamasina Andayazy. Aleo asorina eo amin'ny ampidinina aloha dia asorina eo amin'ilay tongony ilay Lacroix. Jerena tsara ilay fomba izay fampidinana azy satria dia ho ataonareo matetika izy io dia samy mahita daholo zany tsika hoe ohatr'izao ny fomba fanalana azy eo amin'ny tongony io dia tsy handatra olona izy ary tsy hianjera any amin'ny olona.
koa dia ampidirina koa. Le lalana kely fa mitany le sport Akriza sy ahitana tsisy fetany, tsisy fetany. Eko nitondoko somary mataonila ny akavanana yaty diocèse ny Toamasina. Iza le mandray fitenenana amin'ny Lacroix. Ity famantarana ny JMJ ity, ny Lacroix Masina sy ny sarin'ny Nikona ny Masina Maria. Ny tety toerana maro ny aingy avy any katedraly Andohalo tany amin'ny diocèse Antananarivo, nandalo tao amin'ny diocèse ny Moramanga, namakivaky ny vavahadin'ny diocèse ny Toamasina ka tonga eto amin'ny nivon'ny diocèse ny Toamasina. Ity famantarana ity izay famantarana maniraka atsika tanora ho vavolombelon'i Kristy. Koa androany dia atolotsay antenimeran'ny tanora nasionaly sy ny solotenan'ny diocèse n'Antsirabe izay tonga eto ary ny diocèse n'Antsirabe iray manontolo sy ny tanora eran'ny Madagasikara aminareo eto amin'ny diocèse n'Antsiranana, diocèse ny Tamatavy, ity diocèse ny Toamasina, ity famantarana ity. Dia menan'ny solotenan'ny diocèse ary amin'ny anaran'ny tanora-ny vonan'ny tanora eton'ny diocèse Toamasina mono iara-banay manokana ianareo eo anivon'ny vonan'ny firenena katolika. Ianareo antenimeran'ny tanora izay tonga avy any lavitra nitondra moa ary nagnatanteraka ny afatry ny ray masina makasika ty azo fijalian'i Kristy sy ny konany Masiny Maria. Eto moa zay dia mankasitraka mankateligna amin'izany finiavana sy ny fitiavana nasehonareo ndreto moa zahay zay solontegnan'ny tanora vonona andray ity Lacroix ty, vonona anaja ary vonona ihany koa moa ikarakara izany. Mankasitraka mankateligna. Miroso amin'ny fanolorana ny Lacroix sy ny ikôna atsika, avy eo dia miroso amin'ny fanaovan-tsonia eto ambadika ankavanana eto. atolotrana izy dia rehefa fatolotra zay vao ataony sonia dia ambara ihany koa fa rehefa mipetraka ny Lacroix sy ny ikôna dia tsy sarahana ny toerana misy azy ary eo akavian'ny Lacroix ny ikôna no mipetraka. Ataoko fa taditsika zay. Andray Slovaque fa misy fanaovan-tsingy e. Mandisa loloha kely fotsiny. Ampatsahivina ihany ny
manaraka nireo service so akesika amin'ny fandaminana rehetra ireo ray aman-drenitsika no miditra voalohany manao vavaka foya dia rehefa very zareo miakanjo mandritan'izay no akita ireo invité sy ny olona rehetra raha araka ny sary efa hitantsika takeo dia ny fanakalo ny Lacroix zareo nanome ny Lacroix ny diocèse Tomasina zareo nanatra ny Lacroix dia ny voalohany izy io raha tany amin'ny diocèse n'Antsirabe dia nomena ny tao amin'ny diocèse n'Antananarivo ka zao nipita amin'ny diocèse Tomasina zao ka izao fanaovana sonia hitantsika amin'ny sary zao no manamarika an'izany famindrana ny Lacroix amin'ny fomba ofisialy aty amin'ny diocèse Tomasina izay atao manoloana ny cathédrale Saint-Joseph izay alohany hiditra ato amin'ny fiangonana cathédraly Masinda Joseph izany ny fombafomba moa zany dia ny avion amin'ny national na ny VPKT no mamindra manao fombafomba mamindra an'izany amin'ny VDKT na vovonan'ny diocèse ho an'ny tanora eto amin'ny diocèse ny Toamasina ka anjara ny VDKT na vovonan'ny tanora eto amin'ny diocèse ny Toamasina zay indray no mitondra an'izany Lacroix zany miditra ato amin'ny cathédrale tsara ihany ny afantarantsika fa isaky ny mifindra toerana io Lacroix io dia hoentina amin'ny fomba manetriketrika ohatrany nanaovana anazy ny fogna tsy voatery hoe anaovana procession fa misy foana zany ny fandraisana sy fampitana manetriketrika ny Lacroix raha vao hoe mifindra toerana ny Lacroix ny GMJ tsara ihany koa no mampafantatra antsika magnaraka ny pejy fa magnino moa no ndesintsika manakoako ny Lacroix sanatrian'izany hoe mioboka akazo fa ny Lacroix dia famantarana ny nijalian'i Jesoa Kristy izay ny fantsihana tamin'ny azo fijaliana dia iny azo fijaliana iny no karazany hoe lalana andalovana anatin'ity fiainan'ity ny fitondrana ny Lacroix ny fomba manetriketrika iny dia marika manambara fa hoe manaraka ny dian'i Jesoa Kristy ny tanora zany hoe ny tanora ny GMJ zany dia tanora mpanaradia any Jesoa Kristy ka anatin'izay lalana fanarahan-dian'i Jesoa Kristy zay dia tsy voatery ho mora ny lalana ka izay lalana tsy voatery ho mora zay no mahaseho amin'ny fisian'ny Lacroix satria Lacroix no ny fantsihan'i Jesoa Kristy tamin'ny jaliany tamin'ny famonjenantsika ka ny tanora zany dia heverina fa mitondra feo mitondra modely izay fanarahan-dia an Jesoa Kristy izay aorian'io fanaovan-tsonia izay fanaovan'ireo olo maventy ny fiangonana io dia hitsofoka ato anatin'ny fiangonana zany hoe ato anatin'ny cathédraly iny Lacroix izay noraisin'ny VDKT teo ambaravaran'ny fiangonana iny dia aorian'izay dia anomboka ny sorona masina asaina hatrany ianao anaraka ny pejy agnatin'izay lanonana fandraisana ny Lacroix ny GMJ sy ny ikona ny Masina Maria izay amin'izao fotoana zao dia efa igny miditra anatin'ny fiangonana igny ny ikona ny Masina Maria izay hoentin'ny ekipa vehivavy ny avy ato amin'ny VDKT ary igny afara igny kosa ny Lacroix na ny azo fijalian'i Jesoa Kristy izay Lacroix ny GMJ izay ampiasaintsika mandritra ny fotoana izay anaovana ny GMJ efa nivoaka moa zany ny daty dia ny
amin'ny volana aogostra zao, zany hoe fahadimy amby roapolo ny volana aogostra ka hatramin'ny faha 1 amby telopolo ny volana aogostra no daty anatanterahana ny JMJ eto amin'ny diocèse ny Toamasina dia eto amin'ny renivohim-paritany moa zany nanaovana azy. Igny hitantsika miroso igny ny Lacroix izay hoentin'ny tanora avy ato amin'ny diocèse ny Toamasina ka apetraka ary aloha amin'ny toerany igny Lacroix igny izay hoentin'ny tanora avy ato amin'ny diocèse izay araka nambarako teo dia marika izy igny marika ny fagnaran-dia any Jesoa Kristy iny Lacroix igny satria fantatsika tsara ny tantaran'i Jesoa Kristy, tantaran'ny jalian'i Jesoa Kristy dia igny Lacroix igny no nanamarika ny famonjenantsika ka antsika tanora reto dia eritreretina hitondra feo agnatiny hitondra ny vaovao mahafaly agnatin'izay tantaram-pamonjeny Jesoa Kristy izay ka dia fanantenana no be zany agnatin'ny famonjentsika ny JMJ ho tonga maro atsika avy agny amin'ny diocèse ho tonga maro atsika avy agny amin'ny district hatramin'ny paroasy eto tampon-tanàgna raha teo ka hitondra an'izay feona famonjena zay eran'ny zao tontolo izao. Atau kali
Yaraka tombosaina risika re kristianavana mangataka fanginana kely fanginana be sika satria nomboka ny sorona masina mba ifantoka tsara amin'ity mystère zay ankalazaintsika ty zay fotoana lehibe eo amin'ny diocèsetsika andraisantsika ty La Croix zay ankalazana ny andro maneran-tany ny tanora manginatsika dia iomana amin'ny hira fidirana. Faly miarabantsika mianakavy tafavory eto amin'izao tolakandro sabotsy fahaenina ambin'ny folo ny volana Aogositra taona 2024 hiaran-kalaza ny Eucharistie fandraisana ny La Croix JMJ sy ikon'ny Masina Maria koa miara-mitsangana risika anao ny hira fidirana ataovy manakoako ny oby ao amin'ny boky kely takila fahasivy. Atau manakuaku ni ubi tena wajamansha kitani tutulu irao uninaitane narani tulun fanfara pederana silitupu tulun fanfara pederana silitupu kazawizi irawe Kazawizi irawe Santu Mamerkon chalulu melan vitali Isina no bandano mas na utani maida Afana bitayu libere tumucha Euzai nura na wazi Euzai nura na wazi Yeris mutis petan famani yani Anara masoni lefirene daleta Nakuwa kulia zawazi Aka
kuniacha wazi. Amin'ny anarany iray sy ny zanaka sy ny fanahy masina, ombatsika mianakavy mandrakarivany ny fiadana ny tompo. Mazao toerana vetivety ary isika mianakavy. JMJ Mada 2006, JMJ Mada 2026. Roapolo taona zay. Tonga soa eto amintsika indray ny JMJ, andro iraisam-pirenena ho an'ny tanora. Tonga soa eto amintsika ny lakroan'ny JMJ sy ny sarin'ny Masina Maria. Iray taona mialohan zany andro malaza ambohim-pionan'ny tanora eto Toamasina izay. Tonga soa ianareo solotenan'ny tanora manerana ny nosy, atrany Diego ka atrany Toliara, ambany fitantanan'ny pretra ray ampanahinareo sy ny frera ary ny masera zoky ampanay, isaky ny diocèse sy ny fikambanana masina. Anatitra ny lakroan'ny JMJ, anatitra ny sarin'ny Masina Maria, ho fanokafana ny JMJ Mada andiany faraika ambony folo eto Toamasina. Arabaina tonga soa ianareo, Biro mpandrindra ny tanora nasionaly.
arabaina manokana ianao Andriamatoa Théodore Ravoanginirina, secrétaire général de la commission épiscopale pour l'apostolat des laïcs. Indrindra ianao Monseigneur Nicolas Rakoto John, évêque amin'ny sanany pastoraliny Tanora. Arabaina koa isika kristianina rehetra tsy ankanavaka eto amin'ny diocèse-ny Toamasina, na sivily, na miaramila, na mpitondra fanjakana, tarin'ny gouvernoran'ny faritra. Son éminence le cardinal, mamelay ianao anao présentation fohy an'ireto vahintsika ireto. Asesiko atsangana ireo vahintsika dia amin'ny farany no atambatra antsika nitehaka amin'ny refitrefitra ho fiarabana sy fandraisana azy ireo. Mahafinaritra. Andao aretsangako anareo tanora solitenan'ny diocèse sy ny fikambanana Masina manerana ny nosy izay tonga amonjy ny antenimera ty Toamasina. Mankasitraka anareo dia ampahazahoana toerana anareo. Ataontsika hoe vahiny nefa tsy vahiny ny VDKT Toamasina bureau mpandrindra ny bureau ny tanora anatin'ny diocèse-ny Toamasina mba mitsangana anareo mba ho hitan'ny olona. Atsangako manaraka ny VPKT bureau mpandrindra ny vovonan'ny tanora national. Miangavy anao manokana Andriamatoa Théodore Ravoanginirina esy ny sepal mba hitsangana. Zaho ary dia atsangako ny zoky ampanay sy ny ray ampanay nyreto tanora ireto ivelan'ny diocèse-ny Toamasina izay tonga eto. Mankasitraka anareo ianareo pretra ato anatin'ny diocèse-ny Toamasina izay tonga mamonjy an'izao sorona masina izao. Manaraka dia atsangako manokana ianao aumônien'ny vovonam-pirenena katolikan'ny tanora fantatsika amin'ny hoe VPKT. Atsangatsika magnaraka ny évêque mpiain'ny tanora sady tanora ihany koa son excellence Monseigneur Nicolas Rakoto John. Ary amaranako ny présentation dia son éminence le cardinal vovonana iadian'ny tafo eto amin'ny diocèse ny Toamasina. Ndao amin'izay rantsika hiaraka hitehaka ho an'ireto olona natsangana izay. Ampanetretena Monseigneur le cardinal son éminence no iangavinanao hitarika an'izao sorona masina izao. Misaotra mampera nagnome fitaninana ary mbako manana ny fiarabanantsika jiaby tonga eto indrindrandrindra nareo avy lavitra tonga sao hoe Toamasiny namakivaky ny lalan-tsarotra faly sy ravo izay mandray nareo ka dia ampinoana raha tsika magnatanteraka zao sorona masina izao fisaorana an'Andriamanitra fa tonga sao mantsara eto Toamasina ny Lacroix sy ny Cône na ny Sariny Masiny Maria ka dia mitsangana tsika anohy ny vavaka amin'ny fifonana iaiky ny fahotantsika mba ahafahantsika miara-mankalazy sy magnatanteraka zao sorona masina izao. Ira fifonana ataontsika
megnatra zao ao amin'ny boky kely takila 10. Amindrafo amintsika ny Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra. Amela ny fahotantsika ka hitondrantsika any amin'ny fiainana mandrakizay. Entitsika anandratana ny voninahitr'Andriamanitra dia horedonitsika ny hira nasehonao miariary izay hitantsika ao amin'ny boky kely takila 112. Share
tumpo ambony indrindra. Jesu tomponaye, zanakidiraye, kampamozanaye, sady zokinaye, itiapade ipenona nonzay anao anaye. Ominaise ho an'Andriamanitra, any ambony any, any amin'ny afindrindra, ary fiadanane, atsika olombelone. Nasehonao miariary, nifidy havanao anaye, nikoninahitra sy tera, ho azy tompo ambony indrindra. Nasehonao miariary, nifidy havanao anaye, nikoninahitra sy tera, ho azy tompo ambony indrindra. Sahay masine, makahery anaye, mitondra fanine, mamelobelona anaye, miaraka amresy ny zanaka miteratolotraye. Ominaise ho an'Andriamanitra, any ambony any, any amin'ny afindrindra, ary fiadanane, atsika olombelone. Nasehonao miariary, nifidy havanao anaye, nikoninahitra sy tera, ho azy tompo ambony indrindra. Ominaise ho an'Andriamanitra, any ambony any, any amin'ny afindrindra, ary fiadanane, atsika olombelone. Nasehonao miariary, nifidy havanao anaye, nikoninahitra sy tera, ho azy tompo ambony indrindra. Nasehonao miariary, nifidy havanao anaye, nikoninahitra sy tera, ho azy tompo ambony indrindra. O kisikivavaka, iny Andriamanitra lahatrao ny namantsihana ny zanako alay tokana amonjena ny olombelona, ka engane izahay mankatoy zany mistera zany eto an-tany, mba ho mendrika hazo ny vokatry ny fanavotana any an-danitra, amin'ny alalan'i Jesoa Kristy zanakao tomponay, izay Andriamanitra velona sy manjaka miaraka aminao amin'ny fanahy masina amin'ny taona rehetra mandrakizay. Fankalazana ny tenin'Andriamanitra, boky ny Josue. Tamin'izany andro izany
Ny teny tamin'ny vahoaka i Josoe nanao hoe matahora ny tompo ary manompo azy ampahitsiana sy fahamarinana. Ary io ny Andriamanitra ny tompoiny razanareo tany andafin'ny ony sy tany Ejipta ka manompo any tompo. Raha tsy sitrakareo kosa ny hanompon'ny tompo dia fidionareo anio izay tianareo ho tompoiny. Na ny tompo Andriamanitra no tompoiny razanareo tany andafin'ny ony, na ny Andriamanitra ny Amoriana izay honenanareo ny taniny. Fa raha izao sy ny ankona kosa dia hanompon'ny tompo. Dia namaly ny vahoaka ka nanao hoe lavitra anay izay andaon'ny tompo ka hanompo andriamanikafa. Fa ny tompo andriamantsika no nampiakatra antsika mba amin'ny razantsika avy tany amin'ny tany Ejipta amin'ny trano fanandevozana ary nanao ireo fahagagana lehibe teo masontsika ary niaro antsika tamin'ny lalana nalehantsika sy tamin'ny firenena rehetra nandalovantsika. Ny tompo nandroaka ny vahoaka rehetra sy ny Amoriana nanonona tamin'ity tany ity. Izahay koa hanompon'ny tompo fa andriamantsika izy. Dia hoy Josoe tamin'ny vahoaka, tsy mahatompon'ny tompo ianareo, fa izy dia Andriamanitra masina, Andriamanitra sarom-piaro, tsy hamela ny adisoanareo amampahotanareo. Raha mahafoy ny tompo ianareo ka hanompo andriamanikafa dia hifohitra izy sy hampahory anareo ary handringana anareo izy izay efa nanao soa anareo. Fa hoy ny vahoaka tamin'ny Josoe, tsia, fa hanompon'ny tompo izahay. Ka hoy Josoe tamin'ny vahoaka, vavolombelona amin'ny tenanareo ianareo fa ny fidin'ny tompo ho tompoiny. Hoy ny navaliny, vavolombelona izany izahay. Ary io ary amin'izao ny andriamanikafa eo aminareo ary avereno amin'ny tompo Andriamanitra Israely ny fonareo. Ka hoy ny vahoaka tamin'ny Josoe, ny tompo andriamantsika no ho tompoinay ary ny feony no ho henoinay. Nanao fanekena tamin'ny vahoaka i Josoe tamin'izany andro izany ka nanome didy amandalana azy ireo tao Sikema. Nosoratany Josoe tamin'ny bokin'ny lalan'Andriamanitra ireo teny ireo. Naka vato lehibe izy ka natsangany teo ambanin'ny ohaka, teo amin'ny fitoerana voatokana ho amin'ny tompo. Dia hoy Josoe tamin'ny vahoaka rehetra, indro ity vato ity no vavolombelona amintsika, fa efa nandre ny teny rehetra nolazain'ny tompo tamintsika io. Ho vavolombelona aminareo koa io, mba tsy handavanareo ny andriamanitrareo. Dia nampodian'i Josoe ny vahoaka samy ho amin'ny lovany avy. No ny afaka izany maty Josoe, zanaky Nona, mpanompon'ny tompo tamin'ny 100 taonany. Izany ary ny tenin'ny tompo. Ho setry ny vaky-teny vaonorin'izintsika teo, dia iraintsika ny salamo 512, andeha ao hanomana toerana, ao amin'ny boky kely takila 412. Isa, Misia.
Raha itsangana ary sika izao, itsena sy ioby ny vaovao mafaly. Sy ny tany fanambaranao tamin'ny madinika ny tsy ambaratelo ny fanjakanao.
sikyo aiaino. Alleluia, 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 Alleluia. Ombatsika menakavy any ny Tompo. Evangelin Jesua Kristi nosoratan Masnday Matio. Amin'ny toko 7:20. Tamin'ny izany andro izany, nisy zazakely maromaro nentina teo amin'ny Jesoa mba hametrahany tanana sy ivavahany ho azy. Fa norarahan'ny mpianany mafy ireo. Ka hoy Jesoa taminy, avelao ny zaza ary aza rarana tsy anatonay, fa niany tahaka azy ny fanjakan'ny lanitra. Ary rehefa nametrahany tanana tamin'izy ireo izy, dia nizondalana indray. Izany ary ny teniny Tompo. Ry kristianiny hava, ry havagna malala ao amin'ny Tompo, ao ianareo tanora, zamanjaza, angovavin-jaza, tompony fety, iniany ity. Tonga io ny Lacroix, io ikony na sarin'ny Masin'ny Maria. Tenin'Andriamanitra novakiny teo, nitarangesantsika dia vaky teniny any andavanandro aroso ny fiangonana. Fa ngamba tsisy raha kisendrasendra Monseigneur Diego zay, fandaran-Janahary. Fa mifanandrifa amin'ny raha ataontsika ty. Hagnomagna zemizitsika io diocèse-ny Tamatave. Io ny Lacroix, io ny ikôny ny Masin'ny Maria. Ka iny raha volagniny Evanjely regny tsika teo. Nagnatogno Jesu Kristy ny zaza madiniky, raha ny mpianatra reo, sakananjareo. Indra ny zakain'i Jesu Kristy, indra ny lazainy. Asakanana zareo, avelao agnatiny zareo. Ny tahaka azy ireo, ny fanjakany lanitra. Ary ny Evanjely sasany milaza hoe, raha tsy miova nareo tahaka ny zazakely, dia tsy miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Miragna zazahely. Ary tanora io boka efa tsy zaza efa tsy zaza. Ary ekeko ataoko hoe anao magnano saignin-jaza tsy faly. Iko atao magnano olo maventy atao magnano saignin-jaza zao lazio ho tsy rehareha zany. Ke zay ny tian'i Jesu Kristy ambara amintsika magnano saignin-jaza.
Avy koa iko zaza mba tsy tompona andraikitra ny fiainana anazy, tsy responsable izy, tsisy raha tsy hohaniny ndraikindraiky raha tsy fohaniny aby, iko tsy zany ray aman-dreny hohaniny. Mitsaka lalagna magnanina avy tomobily, notion de distance zany tsy heny aby. Ka zokiny hitany na mamany lasagna aloha, losy fo izy, mbola tsy responsable. Ke agnasainy zaza atsika agnomagna azy am'izy ty. Tsy ho tompona andraikitra atsika magnamagna azy am'izy ty. Tsy zegny velively ry ava. Raha tian'i Jesu Kristy ambara. Ny zaza madiniky ry ava, matoky tanteraka ny ray aman-dreniny. Eo ampelatanany ray aman-dreniny ny fiaignany. Le mahirany jojobiny baka misaotra baba igny. Saotra baba, saotra mama. Tsy naniry rogno zaho, mbola hely. Tsy naniry ho. Iko tireny ray aman-dreny horogno zazany, maty edy. Ilazany fa miankiny amin'ny ray aman-dreny ny fiaignany zanany. Ary ny zanany koa, ny zaza madiniky, matoky tanteraka ny zaza. Zeny toetsaigny zeny tian'i Jesu Kristy tsendriana amintsika eto. Atoky Jesu Kristy. I raha ataontsika jiaby, ankintsika aminazy. Ary atsika ihany koa dia ho ray aman-dreny ihany koa. Handre andraikitry tsy hamono ny zaza madiniky. Ka regnitsika teo ary tamin'ny vakiteny voalohany, bokiny Josué. Misafidiananareo eo izy amin'ny vahoaka Israely. Agnaraka andriamanikafa, andriamanitra Egyptianina, ny Moriany, fa sa agnaraka andriamanitra Israely zay ambarako io. Fidio azova raha nareo. Fidio. Dia namaro olo jiaby zay agnaraka andriamanitra ny Israely. Andriamanitra ambaranareo. Jesu Kristy ny filohantsika. Jesu Kristy ny reharehantsika. Ke fagnontaniana petrako amintsika jiaby, indrindrandrindra anareo tanora. Vogniko marina manareo, fagnontaniana Josué ndraiky alefa aminareo vogniko marina ve anareo agnaradian'i Jesu Kristy, vogniko marina. Mbala tsy mafy zany vogniko marina. Tianare marina ve Jesu Kristy? Tianare marina? Ary zao voalazana tarignesa tsarabe. Zao voalaza. Raha misy tegna rakaha, ino izy? Aoka izy andany tegnany. Sy tondrany. Tianare marina izy? Zay ny volagnina raha misy tegna rakaha, raha misy tia aza. Aoka izy andany tenany, sy tondra ny azo. Tsaro aketo boka fampianarana fanlazaiko tamin'ny tontiny zany fô azafady raha mipodiketo. Fampianarana cardinal araiky zay Vantoame nagnano retraite izy. Nampagnano retraite ny Papa John Paul Faoro. Ke raha karaha manafintongo raha nolazainy edy. Zao ambarako anao izy tamin'ny Papa tamin'izagny ny faiblesse ny Jesu Kristy. Ny faiblesse nazy. Olo mirenireny bako izy. Jesu Kristy. Olo mirenireny izy. Ino lazainy?
Ny voromanidiny manana akany, ny amboadia manana lavaka. Fa ny zanak'ologno na ny ampandriany lohany tsisy izy. Teninazy igny e. Tsy mahay gestion, tsy mahay mikonty. Izy koa mitagna orinasa izy fahity. Zo masaky karaman'olo jiaby le miasa ampitovigny amin'ny karama jiaby. Le miasa mandraigny, le miasa lera raiky, ampitovigny foana. Avakeo fanindra amin'ny raha ankalazaintsika ty. Tsy mahay magnano politiky. Izy koa milatsaka député, milatsaka président, 0%. Asy zao olo masaky karaha azy io amin'ny fifidiana. Zay ty agnaraka zaho, zay tia zaho, ôko izy tao nisy fijaliana. Zo magnano, le magnaraka zaho hijaly. Asy zao vedy. Fô misy antony agnanaovan'i Jesu Kristy zany. Hagnova toetsaignintsika io mifagnaraka amin'ny fampianarany maro. Tian'i Jesu Kristy ry havana. Raha agnaradia azy, hitondra lakroa. Iny reharehantsika. Volazan'ny Masindapoly. Io mampireharehantsika lakroa. Tsy hoe tian'i Jesu Kristy tsika hijaly mba hijaly. Tsy zegny. Fa iny nataony rehefa tamin'ny lakamisy masina. Izy nanasa ny tongotry apôstôly. Izy ilay mpampianatra lany fagnahy ry Masindapiera. I koa ataonareo mifanompo. Fitondrasana lakroa ry havana fanehoana fa tia marigny Jesu, tiantsika marigny Jesu Kristy, ary voniko hanompo ny hafa. Tsy moramora zany. Fa toetsaignintsika amizao ry havana tsy zany. Ary na fampianarana regny ombenombeny aza. Tarigna radio boka anareo. Tsisy mivolagna lakroa firy, triomphalisme fô. Raha tiagna ambady hazy vazaha mety. Raha tia vola malaky, avy aminay aty. Raha tia zao, zay fa raha dradradra. Tsy koragniny ty. Raha misy ty agnaraka. Ôko itorna efijaliana agnaraka. Ary zay nuka agnisan'ny raha mahavoatsika io. Mampijaly atsika io. Mampijaly atsika io. Zegny. Ialagna fampianarana Jesu Kristy. Ialagna. Zegny. Gain fô. Gain. Zay mampahomby tsy mety voky. Ary ino zegny mamboky fa mamely ny sakiny amin'izay. Miala fampianarana Jesu Kristy. Raha misy ty agnaraka, ôka izy taona fijaliana ka agnaraka za. Io koa magnaraka fampianarana Jesu Kristy nanetry tegna nitondra lakroa atsika jiaby nanjary aby koa. Velogno, mandroso, mifanompo atsika jiaby io. Fa ialantsika io. Fa zay fô. Zay mampahomby zazy. Na ino raha ataoko, na ino. Mila mahomby fô. Miala lakroa. Ry havako, ry tanora, aza milefa lakroa. Aza mandositra lakroa. Ina monjen'i Kristy atsika. Ary zo atahorany demony. Arabaky teny zegny, mitondrasa lakroa. Mba into zito, avy tsara beka mitrary, tsy atao aminongotra ny edy. Atahorany demony zy. Ina ry zao Kristy ny ratsy.
aza milefa lakroa. Ke akory vogna atsika tsy lefa lakroa, vogna atsika ifanompo marina. Raha zay ny toe-tsaignintsika ry havagna magnomagna GMJ ty, tsisy raha tahora. Vogniko marina agnaradia Jesu Kristy. Io koa magnano raha tsara amin'ny fiainana tsy mora. Hagnamboatra trano vato antognony fa andratry izy io andro raiky fo izy maratry edy. Hitondrasana lakroa ny fagnanaovana raha tsara amin'ny fiainana. Ny fanompoana olo mila fanetrentegna atokisana Zagnahary magnampy. Ke zay ny tanora isany ny tiako ampitaigna amintsika jiaby amin'izao tsika mandeha lakroa zao. Ke azo matahatra lakroa akory vogno ampodiana izy zay tsy matahatra lakroa isa roa telo ndray mandeha zahay tsy matahatra lakroa, zahay vogno mitondra lakroa. Amen. Iara itsangana risika, iara iaiky ny finoantsika amin'ilay hira zaho mino kerobimy ao amin'ny boky kely takila fahaenina amby folo. Lights
Amizao ranom-bavaka zao dia angatantsika ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra amin'izao fagnomanana ny GMJ zao, ary ihany koa intsika mbavaka fa manomboka maregny ny antenimiera, ny tanora andiniky indrindrandrindra mikasiky ity GMJ ity, intsika mbavaka mba iasany fagnan'Andriamanitra hazava ny lalagnombagna. Hagnano ranom-bavaka atsika. Ny valinkira manelanelana ny ranom-bavaka ataontsika dia mangataka ny mevy izahay tompo ao amin'ny boky kely takila fa 7:10. Ny pretra rehetra izay nomena andraikitra ampita ny evanjely amintsika olombelona mba ahery fohatrany izy ireo ary tory izay rehetra voalazany evanjely. Tompo ô, eno izay miantso anao. Mivavaka aminao izahay ry tompo ho an'ireo mpitondra fanjakana fa indrindra ny eto Madagasikara. I Kristy nafoy ny ainy teo ambony azy fijalinany no fankataka ho azy ireo amin'ny fanompona ny firenena sy ny vahoaka entiny. Tompo, eno izahay miantso anao. Jamali
mba isika ho an'ny vahoaka maneran-tany sahirana ara-pivelomana sy ireo marary sy tsy misy anokoanina ary ireo maniry hiatrika izao lamesa izao anefa tsy afaka noho ny antony maro samihafa. Engany Andriamanitra manankarem-pahasoavana anilo sy tsinjo azy ireo ary ampiaina tanteraka antsika malagasy ny fiombonana ao amin'ny Jesosy Kristy sy ny fitorinany vaovao mafaly. Tompo enoy izay miantso anao. Mivavay isika ao an'ny tanora maneran-tany, indrindra fa ao antsika tanora eto Madagasikara, amin'izao fanaterana ny Lacroix Masina sy ny ikona ny Masina Maria eto amin'ny dioseziny Toamasina izao. Mba hanana fahavononana tanteraka tokoa ne isika tanora eto amin'ny dioseziny Toamasina amin'ny fandraisana sy fanatanterahana ny JMJ andiany faraky amby folo izao. Engane ka mba ho tanora apôstôly ny tanora tokoa ne isika rehetra ka sahijoro andray andraikitra avokoa. Tompo enoy izay miantso anao. Mangatamn'Andriamanitra mba ampiraisy ny fiangonana, hahamora ny famoriana ny olona rehetra ao aminy, hiara-sambatra ho anisan'ny fianakaviany dia ny eto an-tany ka hatrany an-danitra. Tompo enoy izahay miantso anao. Ary ho antsika rehetra tafavory eto izao, miara-mivavaka sy manotrina ny fahatongavany Lacroix sy ikona ny Masina Maria. Itombo herim-po hatrany ane isika eo ampanaradiana ny Kristy ho vavolombelona sy hijoro amin'ny finoana. Tompo enoy izahay miantso anao. Nivavaka nataony solon-tegnanay ary mbola maro ny zavatra tianay ho azo ampotso milohako ao ankininy aminao ny fiaignany re tanora reto tsofo rano ny ezaka izay ataony. Dia anao Andriamanitra vela sy manjaka anao angatanay izany. Mandritra ny rakitra dia ataontsika ny hira fanevan JMJ mada andiany fahadimy ao amin'ny boky kely
takila fahafito amby folo. Ho atsika any ivelany, misy mpananty rakitra manantona atsika any. Tohizantsika amin'ilay hira tanora katolika mijoro ao amin'ny boky kely takila fahavalo amby folo.
toizantsika amin'ilay hira tanora ankahirezin'ny fanahy masina ao amin'ny boky kely takila faha 7. Mandritra ny fitondrana ny fanatitra dia horedontsika ny hira Mayagna Sojabenay ao amin'ny boky kely takila faha 20. Hello,
mandritra ny vavaka fanolorana dia ataontsika ny hira Reçois Seigneur ao amin'ny boky kely takila fa 1:20. Tsika menakavy ary kivavaka mba ankasitraran'Andriamanitra ray mahefa ny zavatra rehetra ity sorona tolotro sy atolotra reo ity. Tompo, engane zao sorona zao, andio anay ho afaka amin'ny hadisoana rehetra, fa efa nitondra ny fahotana zao tontolo izao, ho levogny teo amin'ny azo fijaliany ianao, amin'ny alalan'i Jesoa Kristy tomponay, izay Andriamanitra vela sy manjaka miaraka aminao amin'ny fanahy masina
amin'ny taona rehetra mandraky izay. Ombatsika mianakavy aneny Tompo. Asandrato ary ny fo isaora rankasitrao ny Tompo andriamanitsika. Mendrika sy rariny tokoa ary mety sady mavonjy ny misaotranao lalandavatra aizatraiza ry Tompo Ray Masina, Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra sy mandrakizay, satria ny azo fijaliana no sitrakao amonjena ny taranak'olombelona, ka ny nipoira ny fahafatesana ihany no iverena ny aina indray, ary ilay nandresy tamin'ny hazo dia ho resy amin'ny hazo indray amin'ny lalany Kristy Tomponay. Ilay ijerany anjeranao avo indrindra, itsao ny fiandrianana anao, anajany fahefananao amin'ny tahotra, ary raha ny lanitra sy ny hery ny lanitra, ary ny serafima sambatra sy ravo mankalaza ny voninahitrao. Mianta aminao zahay, avy ileo kambana amin'ny feon'izy ireo ny feonay, ioby anao sy talaho manao hoe. Masina tokoa ianao ry Tompo rainay io, loha rano ny fahamasinana rehetra. Koa mianta aminao zahay, ary hotsahy ny fanahinao toy ny andro ny lanitra, hagnamasina reto fanomezana reto, ka ho zary vatana sy rano Jesoa Kristy Tomponay. Fa tamin'izy efa tolotra ijaly, ka nanaiky ny sitrapo, dia nandray ny mofo ary ny saotra. Ny zarazara sy nanome azy ny mpianany nanao hoe, samia mandray sy mihinana amin'ny ity anareo, fa vatako ity atolotra ho anareo.
toy izany koa no ny avy ny sakafo dia nandray ny kalisy izy nisaotra indray ary nanome azy ny mpianany nanao hoe samia mandray sy misotra amin'ity ianareo fa kalisy misy ny rako ity raha orenany fanekem-pihavanana vaovao sady mandrakizay alatsaka ho anareo sy ho an'ny be sy ny maro ho famelana ny fahotana ataovy izao ho fahatsiarovana ahy. Lalina sy mahagaga ny ataon'Andriamanitra ho antsika. Mahatsaro ny zanako maty sy nitsangako velogno zahay ka tolotra ianao iray io ny mofo antoky ny fiainana sy ny kalisy antoky ny famonjena ary velom-pisaorana izahay fa nikinao mendrika ijoro eto anohanao sy anao fa nipompy vavahana aminao ary mitalao an-tanandroa izahay mba hatambatra ny fanahy masina oray fa miombona anjara amin'ny vatana sy ny rany Kristy. Tsarovy iray ny eglizinao mielipatra ny rantany ataovy zay lavorary azy amin'ny fitiavana miaraka amin'ny ray aman-dreninay ny Papa Léon ny vekanay Monseigneur Désiré Tsarahazana cardinal ny veka rehetra miarantonany eglizy mpanao raramasina saganavaka mba mivoaka manontolona votanao. Tsaroviko ireo avanay fanodimandry nanatena hitsangako velona sy ireo rehetra ny aloha lalananay mba raha isoa izay hita ny fahazafany ny tavanao. Mba mindraha fo izay rehetra omendrika momba nanjara amin'ny fiainana mandrakizay miaraka amin'ny Masiny Maria Virginy renin'Andriamanitra, Masina Josefa vadiny masina sy ny apôstôly sambatra ary n'olo-masina rehetra zay nahita sitraka taminao tety an-tany ary araka iderasy ankalazanao ny izahay amin'ny alalan'i Jesoa Kristy zanakao. Amin'ny alalany sy miaraka aminy ary eo aminy ry Andriamanitra ray maefa ny zavatra rehetra dia anaovy koa ao amin'ny fanahy masina ny ady amamboninahitra
amin'ny taona rehetra mandrakizay. Manafahanay amin'ny ratsy rehetra ray io ary mba feno ny fiadananao ny andro iananay. Enganeo mba nindrafonao zahay ka sady ho afaka mandrakariva amin'ny fahotana no ilamina tsy ho azo tebiteby na tohinina. Eto ampiandrasana nasambarana nampanantananao sy ny fiavian Jesosy Kristy mpamonjy anay. Jesosy Kristy Tompo, ianao nilaza tamin'ny apôstôlina hoe fiadanana no avelako anareo, ny fiadanako no omeko anareo. Aza ny fahotanay no jerena fany finoana eklezinao, ka ho sitrakao aneny ampiadana azy sy ampiray azy araka ny sitraponao. Fianao vela sy manjaka amin'ny taona mandrakizay. Ombatsika menaka mandrakarivany ny fiadana ny Tompo. Vonona andray ny lakoratsika, lakorano amin'izany Jesosy atsika, mitondra atsika amin'ny fiadanana. Ka aoka sika ny ampabe-maso fa tegna miavana ao amin'ny fiadanan'i Kristy. Ciao.
Shamanisha, Shaimanala ni Fotani Shantunisha. Mamija Fua Minaye, Mamija Fua Minaye. Mamija Fua Minaye, Mamija Fua Minaye. Sana kurina ya maricha, say mandala ni fota ni santusa. Mamija fuwa minaye, mamija fuwa minaye. Mamija fuwa minaye, mamija fuwa minaye. Sana kujina chamanicha, sai manala ni volta di sottunsha. Fiadana di sahaye, fiadana di sahaye, fiadana di sahaye. Sambatra zay voantsony zanak'ondra amin'ny fanasana ka ny tiany zanak'ondra an'Andriamanitra ty Kristy manala ny fahotana izao tontolo izao. Ny vatana sy ny rany Kristy any hitahantsika velogna mandrakizay. Mandritra ny fandraisana ny vatana mandra Jesoa Kristy, dia ny korala mitambatra no iventy amintsika, ilay hira mitondra ny lohateny hoe mitoera ato amiko. Aoka izay niomana ihany no mandray, ho atsika any ivelany, misy pretra manantona any, taritiny ireo commission d'accueil. Shamanisha,
fisaoana an'Andriamanitra amin'ny fahasoavana bevata narotsany tamintsika nandritra ny sorona masina ity dia horedontsika ny hira ravina azony meva ao amin'ny boky kely takila 5:20. Sultan
o kisikivavaka. Nomeno hery tamin'ny sakafo masina izay ry Jesosy Kristy Tompo, ka mitalao an-tanandroa aminao, engany renavotanao tamin'ny hazo fijaliana loharanonaina, mba hitsangako velona enim-boninahitra, fa ianao velona sy manjaka amin'ny taona rehetra mandraky izay. Izao dia tonga amin'ny fotoana fandraisana fitenenana isika. Ka ireto avy ireo anana anjara fitenenana. Andray fitenenana voalohany dia Andriamatoa Napo Jeremia, filohan'ny filan-kevitra pastoraly diocèse. Manaraka azy ao, Son Excellence Monseigneur Jean-Nicolas Rakotondzona, tompon'andraikitry ny CEPAL, Commission épiscopale pour l'apostolat des laïcs, izay miay ny vovonan'ny tanora. Ary ny mamarana azy, Son Éminence Monseigneur Désiré Cardinal Tsaraazana, archevêque diocèse Toamasina. Izao dia omenanao ampanajana Andriamatoa Napo Jeremia ny fitenenana. Son Éminence Monseigneur Désiré Cardinal Tsaraazana, archevêque ny Toamasina. Son Excellence Monseigneur Nicolas Rakotondzona, évêque mpanampy ny diocèse ny Morondava, no sady évêque miandraikitra ny CEPAL. Ianareo pretra maro tonga manatrika etona, ny vicaire généraly sy ianareo père aumônier BDB singanana manokana, ao ianareo religiosy lehilahy sy vehivavy, ianareo manampahefana na ara-piangonana izany na ara-panjakana zay tazana eto, tsy soritana tsy avahana amin'ny andraikitra sahanareo tsirairay avy na ny andanina ny ankilany, ajaina tompoko ny arifenitra, tompoko lahy sy tompoko vavy ajaina isany. Mijoro eto ny tenanay, mitondra ny feony kristianina laika rehetra ato anatin'ny diocèse ny Toamasina. Ny voalohanteny dia fisaorana n'Andriamanitra nagnome atsika ny andro niany, andro tsara, andro mahomby ary andro mpahasoavana, mba tsy volagnako hoe andro mpanavotana. Tsy adino koa ny miarahaba anareo délégation avy agny lavitra, avy agny Antananarivo, indrindrandrindra fa ianareo avy agny Antsirabe, satria ianareo no nandray
nahavita ny JMJ tamin'ny taona 2023 dia izahay zany zao no mandray mandimby anareo isoragna manokana anareo amin'ny vitanareo fa agnisany misy zavatra azonay tarafina ihoetina mandray sy magnatsara ny fikarakaragna ny JMJ. Misaotra ny délégation jiaby avy agny Antananarivo zay nitaritinao Monseigneur Nicolas nagnatitra anreto vahinina ireto, vahiny Manankaja, vahiny Masina, vahiny Adjeng, dia ny Lacroix Masina izany sy ny icône ny Masina Maria. I vahiny ato agnatin'ny diocèse ny Tomasina tokoa izy ireo mandritra ny fotoagna maro ary efa niraisina dia mbola iraisina ho tiavinay ho karakarainay ary iarahanay miasa. Izany hoe amin'ny fotoagna zay iverenanareo aty amin'ny magnaraka everigna fa azo tsy ampiantagnana ny vokatry zany fikarakaragna sy ny ezaka jiaby atao amin'ny fiaraha-miasa amireto vahiny masina agnatin'ny diocèse ny Toamasina zay naterinareo ireto. Monseigneur le cardinal, zahay tsy matahotro Lacroix. Tsy matahotro Lacroix fa mitia ary magnaja ny Lacroix satria mifogno mysteri maro izany Lacroix izany ary mbola maro am'izay ministère zay mbola tsy takatry ny saintsika kristianina akory. Nisy ny fampianaragna zay nataonao teo fa mitodika amintsika kristianina jiaby ny tegnanay ezaho fantarina atrany izany mysteri fognosiny zany Lacroix izany satria matoa ny renintsika iombonagna Masiny Marie tsy misaraka amin'io Lacroix io na andro na haligna na 4 kilometra dia ao ny antony. Ka matoa koa izahay délégation zay nisolo tegna ny kristianina jiaby tagnatin'ny diocèse ny dodododo tamin'ny andro aligna amin'igny lalagna ratsy igny niakatra tagny amin'ny RN2 am'le tanagna raiky ambonimbony kely ny Ampasimbe zay tamin'ny efatra mandraigna atsika nagnano passation azy igny zay mbola mezigna tamin'ny efatra mandraigna sady tsy natahotra lalan-dratsy izahay tsy natahotra aligna nandeha nakan'io Lacroix io zany hoe nitadiavinay io Lacroix io nalenay tamin'ny toeragna lavitra io Lacroix io atsika tsy matahotro Lacroix. Tadidiko tsara fa tamin'ny 29 décembre nge efa nandray Lacroix tsika teto agnatin'ny tonjobilitsika dia maha mpivahiny fanantenana atsika dia nandray an'izany atsika teto tagnatin'ny valovolagna zany raha ataony compte Lacroix roa niditra teto Lacroix ny tonjobily teo ny plasiny io koa tonga raiky ary io maventy le araiky teo taloha ho an'izay tsy nahita azy kelikely noho io. Donc mino izahay fa raha ny fanavotagna ny fahasoavagna hoentiny io Lacroix zay maventy noho ny araiky taloha magnambara fa mitombo atrany ny fahasoavagna zay ho azontsika indrindrandrindra fa isika mpivahiny ny fanantenana mandritra nyty tonjobily ity sy amin'ny taona rehetra ho avy. Vahintsika ao za teo igny reto Lacroix sy sariny Masiny Marie reto tsy moramora karaha mora ny koragnako anazy teo hoe iara-iasa ikarakara itia sy ny karazany fa mitaky ezaka
ho an'ny tsirekireky mitaky fahavononana ho antsika jiaby. Ny tanora efa hita taratra fahavonona fa tsika jiaby io a raha ohatra ka mahatsapa fa tanora fisainana manana finoana matanjaka, manana herim-po matanjaka, dia tokony ho tanora lalandava ny finoantsika. Donc zany ankoatran'ireo tanora ara-taogna dia tsika jiaby ilay tanora ikarakara agnomana ny JMJ 2026 ato agnatin'ny diocèse-ny Toamasina. Koa dia mitodika amintsika jiaby na tsika mpandray na ianareo vahiny nagnatitra vahiny zay mbola misy séjour vitsivitsy atao eto nefa tsy maintsy todidoha ody amin'ny fotoagna ahavitany zany dia magnantitra ny fisaoragna anareo izahay mirary anareo ahavita be amin'ny adidy sy ny antenimiera zay mbola ho atao eto indrindrandrindra rehefa tonga ny vaninandro itodihagna ody amin'ny toeram-piaviagna dia efa tsara nandroso tsara mipetraka dia ho tsara miverina ihany koa. Samy manana adidy atsika satria JMJ national JMJ mada 11 io karakaraintsika io ka raha tsika jiaby samy mandray andraikitra manandrify azy, ny eto an-tanàgna mandray andraikitra manandrify ny eto an-tanàgna amin'ny fikarakaragna sy fandraisagna ny JMJ. Ny national koa mandray ny adidy amanandraikitra mifanandrify aminazy agny fagnomanagna ny JMJ mada 11. Ianareo jiaby solon-tegna avy agny amin'ny diocèse eto amin'ny lafivalon'ny Madagasikara samby mandray andraikitra manandrify anareo ny fanady ataontsika hoe ny fagnentagnana an'ireo tanorantsika reo ireo kristianantsika reo ho tonga notrona an'izany JMJ mada 11 eto Tamatavy zany dia efa zava-dehibe izany. Dia eto izahay sady mikarakara no miambigny ny fahatongavanareo fa atsika jiaby tsy matahotro Lacroix, atsika jiaby vognony andray ny JMJ ikarakara ary agnano ny ezaka jiaby ampahomby an'izany JMJ zany. Izay ary Noël tomboko lahy sy tomboko vavy fa dia teny fisaoragna ihany koa no tegna maranako azy dia misaotra atsika jiaby tonga maro niara ny vavaka, misaotra atsika jiaby tonga maro ny dodododo nantsena an'ity ntsena ny délégation sy ireto vahinintsika ireto tagny Antsarimasina. Misy ny sasany satria elaela ilay délégation vao niditra Antsarimasina dia efa démarré ny motonazy nagnaraka talohaloha tagny. Marque zay fa nandeha nitady Lacroix io ianareo zay nafanafoa ary isaka teteka aiza nareo aiza samby nitady an'io Lacroix io tsika ary mbola hitady an'io Lacroix io raha mbola kristianina katolika ihany. Ka entanagna tsika jiaby raha tsika jiaby tonga maro io ny mbola agnentagna ny namantsika jiaby mbola managna taona raiky ampy agnomanantsika ny JMJ mada 11 izany taona raiky izany. Ny JMJ tsy ho an'ny kristianina katolika irery, tsy ho an'ny tanora ara-taogna irery fa ho an'olo jiaby. Donc atsika jiaby Tamatavy eto na ino andraiky na ino asany na mitondra posy anao na mitondra tomobily na mandeha tongotra na mandeha bisikilety dia tokony iegny agnomagny ikarakara ary agnatontosany zany JMJ zany fa ny antsika jiaby ny JMJ. Mankasitraka tomboko lahy, mankatelagna tomboko vavy. Ny farany dia aorinany zao fotoam-bavaka izao dia magnasa atsika jiaby nahazo fanasana zany hoe ianareo délégation avy tagny lavitra, ianareo tompon'andraikitra ara-panjakagna eto an-tanàgna tsy avahagny, ianareo zay nahazo fanasana rehetra ny pretra jiaby dia asaina mazava ho azy moa zany fa ireto ray aman-drenintsika évêque ireto dia asaina iara iala etaeta ato amin'ny grande salle ny Saint Joseph. Saotra tompoko.
Isaorana anao Andriamatoa filohan'ny filakevitra pastoraly ny diocèse amin'izany afatra anao izany. Mankasitraka tompo. Akory aby manantona fiarabana antsika rehetrarehetra, sika mianakavy vary zao ato aron sopotra ho zao fitenena an'izay. Kristianina aron zao fiombonana amin'ny Eucharistie zao, sika mianakavy, eminence miaraba, sika pretra rahalahy rehetrarehetra miaraba tsika rehetra. Ao SG mba tsangako kely izy fa vaovao ny SG atsika ao amin'ny Sepal dia tadio zao endriky ny tovolahy zao. Miaraba SG ary mirarososy mankasitraka amin'ny asa be ikatroatsika ifarombonantsika to amin'ity Sepal ity. Dia ao koa ny vice ny SG. Io izy io. Teaka mankahery koa zany, sady eo amin'ny VPKT izy enontsika teo ny efa nanao kabary tery anoloan'ny fiangonana tery. Mankahery koa Radimao, zay no anarany. Ny teny ambarako dia fampatsiahivana raha ny tena marina. Tsy manao kabary fa dia miresaka tsika. Ka zao le resaka fampatsiahivana fa ny JMJ rehefa navita ny JMJ fahafolo tsika tany Antsirabe isaorana ny avy any Antsirabe fa izy no ataontsika hoe tany apotony tany fa tsika rehetrarehetra moa no niara-misalahy nanatanteraka an'ilay izy sy ny ombona tamin'izany ny ainan'izany. Atsangako vetivety koa ny avy any Antsirabe rehetrarehetra délégation matanjaka avy any Antsirabe mitsangana kely nareo azafady fa reo izy reo metsika teaka fa nahavita be tamin'iny JMJ andihan'ny fahafolo iny. Misaotra nareo fa tonga tia amin'ny havatsika, amin'ny longotsika tia Tamatavy, andreo tanora namatsika ny Lacroix. Mavesatra ny Lacroix sa tsy mavesatra? Fa tonga tsika ihany dia misaotra nareo. Ampitaoany amin'ny namatsika, tanora namatsika any sy ny ray aman-drenitsika, ny zoky zandritsika, ny evekatsika any fa hoe tena nentinay le Lacroix hoe dia tonga any atao masina hoe ary atrika ny io JMJ fa 250 io amin'ny fomba tena mahafinaritra eo satria fa nomeny eminence lesona tsara teo hoe tena asa matahotra ny Lacroix sy tany sao zay rehefa voalaza rehetrarehetra teo. Zay apitainareo sa tsy apitainareo? Saotra nareo. Dia loha hevitra amin'ny JMJ zany andihan'ny fa 250 araka ny efa fantatritsika dia ilay ao amin'ny Masindajoany toko fa 250 sy andininy fa 720 dia hoe ary anareo koa dia anambara satria teo amiko hatramin'ny voalohany ianareo. Ary anareo koa dia anambara satria teo amiko hatramin'ny voalohany ianareo. Ny datin'ny JMJ efa anambara tamintsika hatramin'ny omaly ihany fa lazao ho amin'ny namatsika, tanora namantsika na ato amin'ny fiangonana na tsy ato amin'ny fiangonana fa JMJ dia olazaina amintsika vetivety rehefa aveo hoe anambaran'ny tanora, ijoroan'ny tanora, apôstôlin'ny tanora araka ny efa fantaritsika. Ny daty dia ny 5 ny volana Aogositra 2024 hatramin'ny 1 ny volana Aogositra 2024. Ny 5 ny volana Aogositra no fidiran'ny tanora any amin'ny site voatondro ho azy tsirairay avy any. Ary ny 1 ny volana Aogositra no fialana amin'izany site efa omaniny aty amin'ny diocèse ny Tomasina tsara ary isaorana azy, isaorana anareo. Teaka be ho an'ny diocèse ny Tomasina. Tena misaotra anareo fa tena ohatra mahita
famafazan'izay tamin'ny fiatrehana sy ny fiainana ny liturjia androany hoe mamafy dia tena isandrahaka be ny hazo nafafa dia misaotra anareo tena mahafinaritra mihitsy lazao amin'ny rehetrarehetra any ry any Antsirabe sy délégation zay tonga aty Tomasina fa hoe tena Tomasin'izao mamango e dia hoavitsika satria mila fanentanana toy izay hoentinareo zay ity GMJ hiainantsika sy atrehantsika ity. Dia ny saram-pivanianana araka ny tapaky ny antenimieran'ny tanora ny fampiresana tamin'ny fivondronam-ben'ny eveka dia hoe 7 alina ariary. Ny fisoratana anarana manomboka amin'ny 1 volana janoary 2024 sy 2025 ary mifarana amin'ny 30 aprily 2024 sy 2025. Olazay ny eminence ray aman-drentsika amin'ny fomba manetriketrika sy amin'ny fomba miezinezina eo fa hoe misokatra ny antenimieran'ny tanora rehefa avy eo. Olazainy eo zany. Dia mandray lakoratsika, lakoroa araka ny efa fantatritsika fa dia mampatsahivy no ombenombeny, ampatsahivy koa amin'ireo namantsika, ireo havatsika. Na tsy mitovy fireana amintsika azy, fieverana amintsika azy, na tsy mitovy finoana amintsika ihany koa aza, fa hoe lakoroa araka ny nambalan'ny Papa Joany Paul faharoa tamin'ny 420 sy 750. Dia ambarao amin'ny tanora ozy izy fa ny lakoroan'i Jesosy ihany no azotsika famonjena. Ny lakoroan'ny ifantsian'i Kristy teo amin'ny hazofijaliana namonjena an'izao tontolo izao no azotsika famonjena. Tsy misy famonjena ivelan'ny Kristy ny fantsika teo amin'ny hazofijaliana fa izy no mpamonjy araka ny voalazan'ny Masindajoany iny hoe toy izao ny tiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao dia toy izy nareo hoe nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy. Fiainana mandrakizay. Fo mibanjina ny lakoratsika, fo mijery ny lakoratsika, fo mitodika amin'ny lakoratsika, fitiavan'Andriamanitra hamonjy atsika no ao an-tsaitsika sy ao am-potsika. Fo mijery ny icône ny Masin'i Maria na ny sarin'ny Masin'i Maria tsika dia ny renin'Andriamanitra no ao an-tsaitsika, renin'Andriamanitra nanaiky ny sitrapon'Andriamanitra hamonjy ary nanome zanany hamonjy an'izao tontolo izao. Ozy izy ny zay lazaiko teny Andohalo omaly. Ozy ny mpampianatra mariologie anay tamin'izany fotoana zany hoe toute mariologie doit être christologique. Dikan'izany raha lazaina amin'ny fomba indray mielatra zay resaka manodidina ny Masin'i Maria, zay fifandraisantsika rehetrarehetra momba ny Masin'i Maria dia tsy maintsy mampitodika antsika amin'ny Kristy. Mijery ny Masin'i Maria tsika, mifandray amin'ny Masin'i Maria tsika, tia amin'ny Masin'i Maria tsika, manaja ny Masin'i Maria tsika, mangatabavaka amin'ny Masin'i Maria tsika, tsy mivavaka amin'ny Masin'i Maria tsika fa mangatabavaka amin'ny Masin'i Maria ary mivavaka ataon'ny Masin'i Maria ho antsika henoiny Jesosy mandrakariva toy ny henony any Masin'i Maria tao amin'ny fampakaram-bady tao a-Kana raha ny teny tamin'ny Masin'i Maria tamin'ny Jesosy Masin'i Maria hoe lany divay ireo mpianatra ireo olona ireo ry Jesosy zanako no henony Jesosy ny vavaka Masin'i Maria, fangatahany Masin'i Maria ny antso an Jesosy, ny antso an-janany hoe ampio reto olona reto fa mampalahelo mahonena izy ireo. Hitantsika Masindajoany toko faharoa iny zany fampakaram-bady tany Kana zany. Dia mihaino ny vavakintsika, mihaino ny vavaky Masin'i Maria mandrakariva ny reniny fa dia aza misalasala mitodika amin'ny Masin'i Maria sy mangatabavaka aminy fa henoiny Jesosy zanany mandrakariva ny fitalaon'ny Masin'i Maria. Dia hiatrika ny GMJ faha 140 sika araka ny voalaza teo tadidio fantoepotsika iainana zany GMJ zany araka ny antson'ny Papa Ray Masina antsika Joany Paul faharoa sy antson'ny Papa Mifandimby ny Papa Léon fa 440 amin'izao fotoana izao dia fiombonana ao anaty fahasamihafana. Fiombonana
ao anaty fahasamihafana lazao amin'ny namantsika rehetrarehetrany fa ny olona mandeha GMJ hoe dia olona vonina ny iombona manana finiavana iombona asio finiavana ary tanora malala ry havako malala ary longoko malala zay hoe fiombona antsika zay asio finiavana hoe ho tanterahanay rangahy zany fiombona zany ho tanterahanay zany fiombona zany tena mila finiavana mihitsy ane mila sotoavina ozy izy ako tery andohalo maly tanareo zany sotoavina zany fiombonana ray sosotoavina valeur ray sosotoavina zany dia banjiny dia tanterao mihitsy dia toavy marina tokoa fa zany ny sotoavina tanareo soa toavina mila toavina mihitsy dia tanterahana le izy fa raha tsy zany raha tsy toavitsika le izy tsy ezahtsika na natanteraka azy ny sotoavina mifanohatra amin'ny ratsy toavina ka ny sotoavina ho tanterahantsika dia fiombonana io saotra an'Andriamanitra mihitsy fa manana tanora katolika vonina ny ombona ohatry zany tsika saotra an'Andriamanitra saotra ny Papa Joany Paul faharoa masina saotra ny Papa Mifandimby saotra ny eminansa ray aman-drenitsika mampiombona atsika mampiraika ny fotsika ho amin'izany sotoavina zany dia fiombonana rehefa sotoavina tanteraka dia zaho nanatanteraka anazy asiana sitrapo asiana finiavana tanteraka io rangaha rehefa tena tao an'izay fa ny mifanohatra amin'izay sotoavina fiombonana zay dia fampisarahana zay ny ratsy toavina zay ka inona ny raisitsika ny sotoavina fiombonana sa ny ratsy toavina fampisarahana inona ndao ary tena ho tanterahantsika zany fa raha tsy misy finiavana zavatra rehetrarehetra ataotsika ny sotoavina ho kasaitsika ho tanterahana tsy tanteraka zany io hoe nofinofo fotsiny na io fihavanana lazaitsika io hoe ao anaty rahanay malagasy ny fihavanana raha tsy misy sotoavina tena fantatrao fa hoe sotoavina io ary katsahanao sy asianao finiavana tsy tanteraka zany io laingarofina fotsiny zany hoe ndao hiavana nefa tsy manana finiavana hiavana marina tokoa zany ndao tanterahantsika zany fa sitrak'Andriamanitra zany hoe iombony zany ao anatin'ny fahasamihafana ary ena ny fahasamihafana fahatambatritsika ohatran'ny manao lasopy samihafa ny karoty ny tomatesy ny inona koa atao matra ho lasopy ny ovy inona koa zany tenenina rehetrarehetra zany céleri ny rano menaka samihafa daholo zany fahatambatra vilany anankiray dia mahazo lasopy tsara fa raha tsy manaiky ny karoty zary anga tsy mila didiny zany tsy mila tapatapahana zany na ny taboara ihany keo na ny voatavo zary anga tsy mila atambatra amin'ny vilany ray zany raha tsy manaiky reny zavatra samihafa reny iompona ao anaty vilany ray raha tsy manaiky tanehan'ny inona moa afo sy miombona ao anaty vilany ray tsy mahazo lasopy tsara ny mpihinana ka isika iombona io ao anatin'ny fahasamihafana maneke iombona marina tokoa amin'ny lasopy tsara n'Andriamanitra raitsika ilay miandry ny iombonantsika zay ny fotoposaina na amin'ny GMJ dia raiso tsara ny namantsika ampitao amin'ny namantsika fa hoe ifandray tsara sy iombona tsara tsika misaotra ny nareo totomasina averiko ombieny averiko injato averiko inariva misaotra nareo tanora namanay namantsika rehetrarehetra eto Tomasina dia mirary sobedabe ho tahin'Andriamanitra tsika dia tongava soa ny GMJ ho lazain'ny ray aman-drenitsika eo amin'ny fomba ofisialy tahin'Andriamanitra mirary sobedabe dia hiaraka eto tsika efa miaina dia amin'izay sahady teny zao sahady zany efa miaina teny zao sahady zany fa ny fotoana no andrasana dia mandram-piaona ho faly iaona ankasitrahana ianao Monseigneur tamin'izay rehetra ny fampizaranao taminay izay izao dia son éminence Monseigneur Désiré Cardinal Tsaraazana no amarana amin'ny fandraisana ny fitenenana
Koa arety izahay monseigneur son éminence, vonina iainanao, misaotra indrindra tompoko. Efa tsy ho lava resaka fa be ny vita zay, fa dia misaotra antsika jiaby. Saotra nareo Avantserabe, saotra ny VPKT, ary tiako asongadiny hely fa maraina moa dia manomboka ny anteny miaran'ny tanora, ka misy mpiandraikitra misy sefo zo. Tiako izany tsy hoe tetry ampy fa tiako ihany mampisongadiny mitsangananao mon père Jean-Luc. Mitsangana ino moneny tanora e? Anao zany tsy hita. Zay, izy igny. Saotra anao sy ny mpiara-miasa aminao akaiky tonga aty. Ka dia fahatongavan'ny Lacroix eto amintsika sy ny icône io, mampiseho ihany koa fahavononantsika tsy somasomaky e, hanomana GMJ. Ka tiako rentany rendagnitry, indrindrandrindra moa amin'ny diocèse manontolo ato, manomboka e. Efa nizahazahantsika tefa nagnano fa tonga. Ka dia magnentana antsika jiaby, magnentana antsika jiaby, agnaraka ny laminy raha misy fagnentanana, fa rehefa miara-mientana, mora foagna ny fanatanterantsika ny GMJ. Ka dia misaotra antsika jiaby, asongadiketra ihany koa anareo mpitandro filaminana, misaotra e. Zay sarotro ny mampirindra zaho jiaby fa misaotra anareo. Misaotra anareo ihany koa ao amin'ny serasera, satria eran-tany izy zao fantatr'olona izay ny fanokafana ty, fahatongavan'ny Lacroix sy icône ty. Dia misaotra ny chorale mitambatra, misaotra ny commission isan'isany agny tsy voatapitety eto, fa misaotra andreo mahandro miasa aloha, fa dia enikajy enimbonahitra atsika. Ka dia mirary soa amin'ny ezaka zay atao, indrindrandrindra moa amin'ny anteny miera atao manomboka maraigna. Dia karazana recommandation ka rehefa mody ndraiky, aza mandeha manokantokagna e, resaka sécurité miaraka raha fa aza mandeha egny manokantokagna tsara. Ka dia lazaigny ampahabe-maso raha fomba ofisialy fa misokatra ny anteny meran'ny tanora atao hoe Tomasiny ny 16 ka hatramin'ny 19 Augusta 2025. Tsy zay vo? Misaotra tompoko lahy, misaotra tompoko vavy. Ombatsika mianakavy aneny tompo, ankalazaigny ny anaran'ny tompo, dia ny ankehitriny sy mandrakza, vonjitsika ny anaran'ny tompo, izy nanao lanitra Sudrananareo ny Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra, dia ny Ray, ny Zanaka
sy ny fanahy masina. Itantanany diantsika ne i Kristi. Ira fanirana andeha hiasa ao amin'ny boky kely takila fa 7. Ya ankasitrahana feonantsika izay nagnaraka hatramin'ny farany ny fampitana mivantagna izay nataonay taketo agnatin'ity fandraisana ny Lacroix ny JMJ izay diocèse-ny Toamasina nandray an'izany araky ny efa fantatsika raha ohatra ka fintinina kelikely dia ny lohahevitra amin'ity JMJ andihany fa 12 izay atao eto amin'ny diocèse-ny Toamasina ity dia ny hoe ary anareo koa anambaray satria teo amiko hatramin'ny voalohany ianareo eto amin'ny Joany 5:12 fa 7:20. Raha araky ny efa fantatra ihany koa dia ny sarandasy dia 70,000 ariary na 7 ariary ny sarandasy ary ny fisoratana anarana dia manomboka amin'ny voalohany volana janoary. Hita eo moa zany hoe oviana faran'izany fa tsy andry zany atsika tanora hoe efa farany voanoratra anarana fa dia an'izao atsika dia efa miomana anatin'izany fandraisana ny fiatrehana ny JMJ eto amin'ny diocèse ny Toamasina izany. Sorana betsaka ireo ekipa nanatontosany ity fampitana mivantana ity ekipa ny serasera
amin'ny GMJ anatin'ity diocèse ny Toamasina ity. Ny ekipa rehetrarehetra moa ny avy any amin'ny diocèse ny Antsirabe, ny diocèse ny Antananarivo dia tonga taty nanatrika nanatitra ny Lacroix ary noraisin'ny diocèse ny Toamasina ampifaliana zany Lacroix zany araka ny afatra efa nambara ny ray aman-drenitsika takeo dia tsy atahorana ny Lacroix fa satria iny Lacroix iny no nafahan Jesu Kristy namonjy atsika, zany hoe famonjena ny Lacroix ary fahasoavana ny fandraisana an'izany Lacroix zany. Averiko eto ihany koa fa tsy fotoana fiombonana ary anoeony tanorany zany hoe vavolombelona an Jesu Kristy, ny famonjena nataon Jesu Kristy ny tanoraka dia mankasitraka mankatelinareo zahay amin'ity androany ity fa dia ezahana ihany ny ampita miandalana egny arao ny pejy amin'ny fizotrany fivoarany fikarakarana zany GMJ zay atao eto amin'ny diocèse ny Toamasina. Miala avy eto ireo délégation antenimieriste dia hoany Analamasaovana amin'ny petit grand séminaire anao anomboka androany zany antenimiera zay hotaritiny tompon'andraikitra izay. Mametraka ny veloma samy tsara isorana reto ekipa zay nanatotosany ity famitana mivantana aty amin'ny manaraka indray. Veloma tompo.